Miresaka tanora sy ankizy ihany isika hiresaka tontolon'ny fampianarana. Nankalaza ny 5 taona nisiany ny sekoly-panjakana etsy Ampefiloha ka isan'ny nanamarihana izany fankalazana izany ary ny fanavaozana ny toeram-pidiovan'ny sekoly izay tontosa moa izany vokatry ny fiaraha-miasa teo amin'ny Wasup sy ny sekoly ary ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Rotsirakotiny iray nanao fanadihadiana naka ny sary kosa imamy Rasoanaivo. Zava-dehibe ho an'ny sekoly ny fananana foto-drafitrasa ho an'ny fahadiovana sy ny fidiovana izay tokony hifanaraka tanteraka amin'ny filan'ireo mpianatra ary tafiditra indrindra ao anatin'ny drafitra izay apetraky ny sy ny Wasup izany. Ankoatra ny sekoly-panjakana eto Ampefiloha moa dia mbola misy sekoly-panjakana miisa 9 ihany koa amin'ny faritra ivelan'ny renivohitra sy an-tanan-dehibe izay hanavaozana sy hanamboarana foto-drafitrasa momba ny fahadiovana sy ny fidiovana. Anisan'ireo andrasana amin'ny sekoly-panjakana tahaka izany ihany koa ny fampidiran'ny mpampianatra amin'ny fandaharam-pianarana momba ny fanentanana ny fahadiovana sy ny fitantanana ny fako ary ny fanadiovana ny tanana amin'ny savony.